Andriamanitra ranay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola misaotra anao zay nahatratra an'izao fotoana an'io zao indray, ahafanay mizara nambara ny hatsaranao. Misaotra Jesosy ny arovanao anay mandritra n'iny alina iny ka tratran'izao maraina vaovao zao indray. Arovanao teo ambanin'ny fiarovanao masina ary ny ranao nandrakotra anay. Misaotra tombo ankehitriny ihany koa Jesosy raha izara an'izao video zao, raha anambara an'izao video zao Jesosy ny afatra tianao ambara amin'ny zanaka ao maneran-tany dia mitenena tompo malalo, mitenena amialara nyity mpanomponao, ataovy mihetra ambany dia ambany aho, hetra ambany dia ambany nofoko rehetra, fa ianao rery ihany no isandratra, ianao rery ihany no hiteny eto, ny herin'ny fanainao masina irotsaka eto. Rakovo amin'ny ranao zao video zao Jesosy, ka ny asa maty Satana rehetra dia efa dorana amin'ny ranao, dorana amin'ny herin'ny afon'ny fanainao masina, ka tsy manam-pahefana, tsy manan-kery ny asan'ny Satana rehetra. Misaotra indrindra tombo. Alleluia. Amen. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Ny tiany fanahy masina ambara amintsika an'io dia ny amin'ny talenta izay omeny Tompo atsika. Satria tsika zanany izay efa nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany dia manana talenta isika izay omeny Tompo atsika. Ny fanomezam-pahasoavana izay omeny Jesosy atsika. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio 5:20, ovakiko manomboka amin'ny 4:40 hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanoharana ny amin'ny talenta, fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa, ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiroa koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1, samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany, ary nahazo tombo ny talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony, fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa nihady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanantona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa no nanantona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, midinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevona ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa midinja eny amin'izay tsy namafazako aho
ary manangona eny amin'izay tsinana hafa koa tokony unampanana ny vola tampanana vola ianao, ka raha tonga aho dia unandray ny ahy mba mijanany. Koa lao amin'ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka anambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ario hoany maizina any ivelan'ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny fanjakan'ny lanitra, ohatra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia ao amintsika ry havana. Io fanjakan'ny lanitra io dia eo anoloantsika, fa arakaraka ny famindrantsika rehefa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika isika. Manahoana ny fomba fanaranao an Jesosy, ny fiainanao eo amin'ny fiainanao andavanandro, ny fiarahanao, ny fiarahanao amin'ny namanao, ny soa ataonao amin'ny olona, ny fanampianao ataonao amin'ny olona, ny toetranao, ny famindranao, zany rehetrarehetra zany no anamboarana ny tranontsika ao an-danitra ao. Amen. Ao ihany koa ny asa izay metrany tompo atsika dia ilay talenta izay voalaza eto. Nomeny tompo talenta izao sy ianao dia ampiasao, aza mijery olona ry havana. Nofy hitondrako azy izay naseho ny tompo tamiko ny amin'izay talenta zay. Misy trano, io trano io zany etazy anankiroa, ohatra zany nomeny Jesosy ilay izy, ary tiany ampaherezana antsika ihany koa. Le trano zany azoko fa ana le trano etazy le izy anankiroa ambony ambany, de bleu ny lokony, bleu sa trano bleu fahitako anazy ao anatin'ny nofy de misy sato le trano. De amin'io toerana misy ahy io zany misy rahavavy anankiray koa, zany hoe olon'Andriamanitra koa zany, manana trano koa izy fa lavidavitra an'le trano misy ahy. Halleluja. De nandeha zaho zany de hitako zany izy andeha zaho any amin'le trano misy azy, sahala mitsirika zany mijery ny trano misy azy, de izy anatiny hitako izy zany henoko izy mitory ao anatin'le mitory YouTube manambara mitory zany izy manazava, de avy nitsirika azy ary havana de niazakazaka ny verina. De rehefa avy eo nisy olona marary anankiray, de le hatony zany tsy afaka mihetsika izy, de zaho hivavaka ho azy, de le rahavavy izay nandehanako teo nitsirika le tranony aho zany nitsirika ny zavatra nataony de nanantona koa le rahavavy iny zany nanantona anahy koa, nanantona an'le marary koa izy. De rehefa hivavako an'le marary aho de hoy zaho tamin'le marary hoe mila mandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao de hivavako anao aho. De raha vao naheno an'iny le marary de le rahavavy anankiray zany mitsangana eo anilan'le lehilahy anankiray ihany koa, eo le lehilahy marary, eo izy hitako eo. De naheno an'iny lehilahy de nandeha, zany hoe tsy vonona zany izy handray ny Jesosy tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Amen. Inona ny tiany Jesosy ambara ao anatin'le fanoharana ry havana, satria nanontany ny tompo hoe inona ny tianao ambara amin'ny nofiny Jesosy de ny amin'ny talenta.
Ny talenta izay omeny Jesosy atsika tsirairay avy. Isika dia atsika lalantsika kristiana dia samy ho any an-danitra. Ka raha atsika mijery ny any hafa, sahirana mijery, tsy mikarakara ny anao izay nomeny tompo anao, dia na ny anao ary esorina aminao, na dia izay anananao ary dia lasa miala aminao. Satria tsika rehetra samy ho any an-danitra. Ny fanazavany fanahy masina zany dia zany nandeha mbola mijery ny any hafa, mitsirika ny any hafa. Tsy anjarantsika zany ny mijery ninona zany, na dia hoe tsy ao anatin'ny fieritreretantsika io fitorian'ny olona io. Satria tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana omeny tompo atsika. Eto dia ho atsika izay samy hoe miazakazaka ho any an-danitra, tsika mpiravavy mpianadaho an-tompo. Samy nomena ny anjara talenta atsika isika, ka aza miditra amin'ny any hafa, satria fa noharana omeny Jesosy eto. Na dia hoe tsy eritreretinao ary hoe tena tsy marina zany fampianarana zany, tena tsy aiza ohatra tsy anjara atsika mihitsy zany. Fa samy andray ny valinasa atsika izay rehetra torintsika mbaratsika atsika anao sy Jesosy izay zavatra zay. Amen. Samy hitondra rendre compte, hitondra izay rehetra nataontsika teo eo anatrehan'ny tompontsika. Karaha nivakitsika ny tenin'Andriamanitra teo, raha nitondra talenta 10, nomena talenta 10 ianao, ampiasao izay talenta nomenanao zay. Nomena anankiray ianao, ampiasao. Aza sahirana mitsiriritra tena ngeza be avo izay ampiasa an'ity talenta ty, tsy ariavana. Fa na kely ary ny anananao, ampiasao, satria ho esorina aminao zany raha tsy ampiasanao. Ary raha ianao variana mbola mijery ny any hafa, variana ianao makedy sy makero, mampitaha, tsy ariavana. Samy manany tranontsika, nohariny fanahy masina hoe manany trano koa le rahavavy koa manany tranony. Dia samy mikolokolo an'io tranon'io isika, samy tranontsika io, dia le tranontsika ao an-danitra ao. Dia ny ety tsika mikolokolo an'io mba ho vita ary haharitra. Amen. Mba tsy ho rava le tranontsika. Satria arakaraka ny famindratsika ety ambony tany no mampiakatra no tranontsika io. Halleluja. Na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritrintsika aza ny fitoriana ataon'ny olona io, aza mitsara na amin'ny fisainanao fa hita n'Andriamanitra izany. Ny anao ampiasao satria anadinana anao zany. Tonga eto ny tompo izay miandro farany eto, izay samy andray ny valinasany. Le ray anankidimy ny tombo, anankidimy ny talenta nomeny. Zay no tadiavin'ny tompo amintsika, ampitombo ny talenta izay ananantsika. Zany hoe mifantoka amin'ny asa nomen'Andriamanitra anao, mifantoha amin'ny asa izay nomeny tompo anao. Kolokoloy tsara io. Aza miazakazaka makary, avy miazakazaka makaty, dia na ny anao ary esorina aminao. Hitantsika zao ny anahy, satria izaho sahirana niazakazaka nandeha ary amin'ny anankiray dia tonga koa le rahavavy anankiray niazakazaka koa naty anakaty amiko, dia na le olona ary izay hoentina amin'ny Jesosy ny ala. Amen. Jereo ny anao hoento amin'ny Jesosy, ampitomboy. Fa raha tsy haintsika zany mikarakara an'io dia ho esorina amintsika tahaka an'ilay talenta anankiray izay nomena an'ilay mpanompo tsy mahatoky. Mila mahatoky tsika amin'izay asa omeny tompo atsika. Samy manana fomba fiasan'ny tompo amintsika tsika, fanomezam-pahasoavana omeny tompo atsika isika. Ao ny atao hivavaka any hafa, ao ny atao hanasitrana, ao ny atao ny aminany, ao ny dokotera, ao ny evangelista.
maro isan-karazany. Ao ny atao anadio trano fiangonana, ao ny atao tena hoe ny asany de efa hoe fanomezam-pahasoavana daholo zany manome vola ho an'ny mahantra, le fananany zany hoe don men Jesosy mihitsy reny. Amen. Ao ny mitaiza ho an'ny mahantra, de zay manandrify ianao andreketo zay zavatra zay, faza miazakazaka tsara ny hafa ijeriny ny hafa. Haleluya. Izay zany ny hafatra tiany Tompo ambara amintsika anio, ny ampitombotsika ny talentantsika, ny kolokolotsika ny talentantsika mba havita ny tranontsika ao an-danitra ao. Satria raha vitantsika kolokolotsika tsara ety eo, arovantsika ambenantsika tsara, de zay vitantsika ty ihany no entintsika any akoatra. Satria ho avy ny Tompo anangona atsika de hijery samy hitondra izay rehetra nataontsika tety tsika. Ka mpanompo mahatoky ve anao? Sa izay anananao tao niala, tsy nampiasainao, fa variana anao miresaka mitsikera manaratsy, variana anao zao de na aminao ary ny anao io alaina aminao. De ny atytsika de efa miomana ny fiainantsika any an-danitra, miomana ny azoantsika le trano vaovao, le paradisa vaovao. Amen. Karakarao tsara ny tokantranao satria hoarina amin'ny trano izao sy ianao, hoarina amin'ny trano. Amen. Mba ho mpanompo mahatoky eny antsika, ka tsy tahaka an'ilay mpanompo izay nanana ny talenta anankiray ka natsipy tany amin'ny farihy mirehitra afo, any amin'ny fikotroanify. Any ny anjara nisy azy satria tsy nahatoky izy tamin'ny talenta izay nomena azy. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taolany mandrakizay. Amen.